faly miarabantsika mpanaraka nyity serasera telo minitra ity indray mialatsiny kely sady misotro dite ny zavatra resako aminareo androany dia resaka fifankatiavana na fitiavana eto amin'ny tambazotra ny fanontaniana mipetraka fotsiny ngamba zany dia hoe mety ho tafita ve ny fifankatiavana eto amin'ny tambazotra na eo amin'ny internet zany tsy vao amin'izao fotoana izao no misy ny fifankatiavan'ny olona anankiroa amin'ny alalan'ny internet talohan'ny Facebook zao dia efa nisy tao amin'ny serasera izay afahako mijoro vavolombelona hoe nisy ny nety satria efa manambady amanjanaka ry zareo amin'izao misy ihany koa ny tsy nety voatery ny saraka no ny antony samihafa zany hoe ny internet zany lasa sehatra tahaka ny rehetrarehetra ohatra hoe any am-piangona na eny an-tsena any am-pianarana izay ahafahana mifandray mifanerasera ary mety hitsiren'ny fitiavana ihany koa noho izany zany amiko dia tsy voatery atao toerana mampitahotra akoriny ny internet misy fitsiny ny ezaka ambony tokony atao rehefa ohatra ka miditra amin'izay lafiny fifankatiavana amin'ny internet izay moa lazain'ny tolo hoe lavitry ny maso lavitry ny fo ka midikan'izay zany rehefa ohatra ianao ka manao fitiavana lavitry ny maso ohatran'izay dia mila omena hery kokoa ny fo ahafahana manatsara an'ilay fitiavana dia inona ry ireo ezaka ireo araka ny traika efa hitako zany tamin'ny olona izay nanao an'izany ny zavatra voalohany ataon'ny zareo dia ny manena an'ilay halavirana miezaka miona zany mifanome fotoana hoe ovidsika miona arak'izay aingana indrindra fa tsy endrasana fotoana ela be ny anton'izay dia mba hanala an'ilay aya voalohany indrindra aloha eo amin'ny resaka endrika sy pôzy satria mazava ho azy ny samihafa ny zavatra hita amin'ny sary sy ny tena izy dia zay zany ataon'zareo alohany hoe alohantsika miona afahana manala an'izay aya zay misy ny olona mametraka an'izany resaka vatana izany ho zava-dehibe sy hatsarana izany ho zava-dehibe dia aloha aloha mila miona ny faharoa manaraka an'izay dia alana amin'ilay aya izay mety ho fisian'ny tompo-toerana indray mantsy ny olona rehefa ohatra ka mifankatia amin'ny alalan'ny tambazotra ohatran'izany dia mety misy olona anankiray efa tompo-toerana ao ambadika ao ka ahafahana manapirofo sy manala an'izay dia miezaka miona matetitetika ary ny fahatelo dia hoe mba ahafahana mampiroborobo sy mikolokolo an'ilay fitiavana mba hitombo hatrany ilay izy rehefa fitiana zany dia hoe ahena tsikelikely elanelana hatramin'ny hoe tsy misy tsony amin'izay tsy misy tsony zay moa zany dia hoe miaraka tanteraka amin'izay dia ohatran'izay zany ny endriky ny hoe ahoana ny zavatra tokony atao hikolokoloana an'izay fitiavana atambazotra izay ny zavatra anankiray angambany fanampiny fotsiny dia hoe satria moa amin'izao Facebook efa misy hoe ho hitam-bahoaka ve sa tsy ho hitam-bahoaka izay zany fanontaniana raha ny hoe ho publiena ve sa tsy ho publiena ilay fiarahana dia io miankina amin'ny tsirairay fa misy sosokevitra fotsiny hoe raha ohatra ka efa mitovy amin'ny sehatra hafa ohatra tahaka ny any am-piangonana na any am-pianarana ny any an-tanàna ny fampiasana ny Facebook dia tsy misy olana zany fa raha ohatra moa ka hoe hafa mihitsy ny fiainanao ny Facebook dia izay anjaranao ny zavatra kely fotsiny tiako tsindriana dia hoe mety misy tombony ihany ilay mampiseho anazy amin'ny Facebook ny atiako hoe mampiseho akory tsy hoe aseho ilay olona hoe ianona na ihany fa ny fampisehoana anazy amin'ny Facebook fa hoe en couple ianao zany hoe miaraka amin'olona ianao dia voalohany indrindra manamarika anao hoe efa misy tompony zany zany hoe ny olona izay nijerijery anao dia tsy sarisary zoro aminao intsony ary faharoan'izay ho anao ihany koa mahatonga barage ho anao zany hoe tsy afaka andeha akarisakary intsony satria raha makany dia tonga dia efa misy miteny hoe ianao rehefa en couple dia ohatran'izay angamba no amaranantsika anazy somary lavalava ihany fa manaraka toizantsika amina zavatra hafa indray dia mametraka velomantsika rehetra misaotra ny ainatrano farany velomany tompoko